SF Radio. Vovoka mainty. Nosoratany Ulrika Ramananjanahary. Ho velomin'ny Rakoto, Valy, Sinaizy, Tahinana Antenaina, Erinirina, Fetra Sarobidy, miaraka amin'ny Onjatiana Nadia sy Mirambola ary Oly. Nandray feo sy nanatotosa, Tovy Razana Mamonjy sy Olosoa. Raha matoa miendrika mpanankarena reny nanakana teo an-tanina reny. Efa sabo tokony tamin'ny 7 alina tano any. Manahoana tompoko? Aiza ianao zany? Salama fa misaotra anao. Ohatrinona makeny amin'ny rova azafady? 7,000 ariary madama. Andao ary. Mba afaka zany raha mpandeha. Aizako. Tsy miady varotra. Tsy dia tia mamaly resaka akory fa dia tonga dia niakatra. Amin'izay koa mbola manao satroka mijoboka be any amin'ity andro efa madiva isasakalany ity. Ary zato fofon-dramanitra anaovany. Mbola tsy fahenoko mihitsy zany. Eno ary arivo sy nyrendrarendrany. Ahitana sampona foana isan'andro zao. Velomy milina ary mpamily dia andao sika andeha. Aza dia sahirana mivoaka amin'ny varavarana intsony ianao fa efa tafiditra ange. Eny tompoko, lasa aritsika e. Tsy tandrotandroko fa mihidy sekre avy aty anatin'ny dolo ny varavarana na ny teo anilako nareo rotoriny. Vovona re zao. Mahery loatra mihitsy ka. Nefa za raha momba nahita kliana tsy niady varotra ka maninona moa e. Aleo dia fina dia ny akselerateur no hitsahana mafimafy. Tonga sahady sika. Azafady, mba mihemora keringeny fa lasa lolo loatra e. Mba eo anoloan'ny vavahady mihitsy apetraka raha sitraka ao. Eny ary madama. Nivoaka avy hatrany izy ary tadidiko tsara ny akanjony nanaovany fa ohatr'ireny par-dessus mateviny ireny miloko manga matroka. Nefa toa tsy izany no hitako eto fa ohatrany sala amin'irony akanjony mpanambady rony ary somary manompo mena midorehitra. Za koa ngamba no efa mamin'ny toromaso amin'ity asako ity ka miovatra amin'ny fijeriko ka. Iteny sarantalako ry mpamily a. Miala tsiny fa dia lasa madinika loatra n'ity volanao a. Misaotra indrindra madama. Nitsika kely sady tsy nanisa akory an'ireto volany mena ihany noho ny ateviny ka ninaovatrana fa ampisy ireo e. Ohatr'ireny nandray vola be amin'ny banky ireny ako. Lasa izy ary niditra teo amin'ilay vavady. Tao nisokatra ho azy ilay vavady ary nidy ho azy ihany koa. Misafoko ny tarehiko sy ny odi-masoko ary nifantoka tamin'ny familiana. Tena mila makaina fa enjany ity tsy fampitoromaso ity ka. Aleo ahodina ny fiara dia kodididina any Analakely tsara lalàna any maka toromaso kely aloha mandra-panatina an'ireo anjeliny alina ka. Nisy olona teo amin'ny tsangam-batondra tsy mandrava. Ohatran'ny pôlisy izy zany. Nanondro azy mba akasisiny. Sefo, salama ianao? Manaja anao. Papianao azafady? Tsy nisy nikanina? Ary afaiza izany ka andeha ho aiza aloha e? Avy nanatitra olona tatsy amin'ny rova sefo ka idina iantsona eny amin'ny be olona eny. Nanatitra olona? Olizany naterinao tatsy amin'ny rova rangatia? Hitako angenao teo nandeha Zoli fotsiny niakatra tany. Ary 12 minitra monja ianao dia miverina ka zay ny antony nanakanako anao. So mantsy dia pitsikilo ny toboko. Tsy zany kosa raha sefo mety tsy tazanao loatra fa nitondra olona niakatra teo ka. Raha matora izay nentiko teo ary tao amin'ny fitoerana taoriana nipetrahany ka mety hoe izay tsy nahitanao azy. Jereo 7,000 ariary reto. Firenimeny teo reto e. Fa manany ihany anavy ianao ty rangaty sa maimbo kely mihitsy ny tediavinao a?
vola efa tamin'ny taonjato voalohany ange reto menao ana reto e. Mba narehitro koa ny telefoniko tsy lovana an'le vola. Tena tsy nahatreny ary samy mivandravandana izany angia polisy. Tsy mila fanazavana lava zao ringa ty fa voay ianao a. Ary sokafa aingana malina. Clé de roue sy ambina likida kely tamin'ny tavoangy ary pneu de secours ireo e. Asokafy ihany koa ny kaposy ny varavarana ato arina e. Aingana. Teo ka teo izy nitsilo, nandinga, nitsapa, niatokatoka. Mba hafa koza ny parfum de voiture ampiasainao zany a. Mahatanty ianao mevoka an'izany ka. Hay mba enana ihany zany fofony zany. Zany manam-pirofo fa tena nitondra olona teo ka. Zao ve ny poziko sy ny fiara hoetiko raha sefy de mba mendrika anao an'izany ranomanitra lafo vidy zany a. Ka ny mahagaga anange de zao e. Nandalo teto ianao niakatra teo a. Tazako tsara mihitsy ny firimiriminao to mitsoka ny tobo mihitsy sao voasakana. Ary tsy nisy olona nentinao na teo aloha na tato arina. Nidina nefa ianao laza fa nitondra olona. Tsy mbola nanao solomaso ary haiko tsara ny asako na de voatendry andro raharaha amin'ny alina zah e. Tena nitondra olona e. Ary inona aloha ito amin'ny fitaratry ny fiaranao avanana ito e. Nanomboka ny zava ny toromasoko sy ny avizanako vona iny fa nahita zavatra vafa raha sefo. Aiza hoe to vovoka maintomainty ohatry ny poudre saribon izany nefa to malemilemy kokoa sahala amin'ny simenitra. Ary tsy nidy anie zany ty varavarana retira izany e. Jere ihany koa ny sezanao fa femy poudre. Ary mihitsy afa avy nanatitra fitaovam-piadiana tany ambony tany laha. Ary reto mipoto-banja fa niraraka. Manaraka nahatra ny am-posta laza fady. Tsy hitako tsy ny zay vonjena na ny fiarako tsy misidina na le vovoka niraraka teo ambony seza na raha sefo efa nelo lalana sady namoaka n'le ampitsarandalana tany am-posiny miaraka amin'ity vanjako teny tanana ilana. Commissaire. Brigadier. Manaja anao ary miala tsiny manelingelina fa misy mpamily taxi ity. Tsy de mazava loatra ny antony nandalovany teto amin'ny manodidina ka nisakanako izy ary mifotopotorako e. De reto nitratrako tany aminy ary mino fa tena jiolara indahy mihitsy izy ity commissaire. Izy aloha mampipetraka an'lahy. Mitsangana ary le ty e. Tsangana zange tsy nanao ninina sefa ary tsy fantatro zany tantarain'ra sefo be zany e. Tsy mbola nisy nanontany an'lahy teo de akimbony ny vavalahy. Sao de atsetsiko any ambavalahy dolo reto vanjy reto a. Ono a. Taiza ny nangalaranao an'reto vola reto aloha, taiza. Mba fantatry alahy moa ny asarobidiny sy ny sazy miandry an'lahy. Fonara sefisany tena tsy fantatro mariny. Olona niakatra teo an-tanina reny naterina ho atsy amin'ny rovany nanome andreo. Naveriko ny tantaraina tamin'ny zareo ny sary sy aliko ary fofona sy ny feo ny serasera tamiko nandritra ny 20 minitra teo mandra-panaka ny atatsy ivelany. Tsy vanjy reto brigadier fa vovoka ihany a. Zany ve commissaire? Saingy vovoka maintimainty. Jereo e. Ndraso fa ampandaloviko amin'ny lerana fon'ity briquet ity reto. Sady tsy mitselatra ny tsy mamofony. Fa reto vola malagasy nampiasaina tamin'ny taona 3 sy 700 reto kosa aloha tanoany mihitsy reto nampiasaina e. Reto kosa aloha tsy afaka miala amin'reto alahy. Sady tsy mba vola raviny ray le tiana roa fa tena hita daholo na ny kely indrindra na ny vavety iny e. Ono a, so de mbola misy namany reto ano omeo anay mba hanamaivana ny saziny lahy. Tendaniko losina rety e. Ny saiko vonina ny anamary tena fa ny vavako notra ny lasa tsy nainy teny tampoka teo ka niondrika ny andro zay hiatra tamiko. Tsy misy tompoko frian'olona voany meny ateo ary eo. Tsy manakambarako ohatran'izay tena mariny. Brigadier. Commissaire. Baka ho sisiny aloha ny fiarany de savoray manontolo misy azonao zay raha-pitso maraina hitatsika ihany ny toeny. Voaray commissaire. De mahazo mandeha amin'ny fiambenanao ianao e. Ary eo ka ho may loatra any za aloha anamarina an'reto vola voalaza fa sarandalany reto de hitatsika eo ny toeny raha-pitso e. Voaray commissaire.
SF Radio. Azafady komisera. Tena misy tsy mazava mihitsy ny amin'ny sôfera sy ny fiara hoentiny io a. Ohatray. Ilay vovoka lazaina hoe vanja kay tsy vanja. Ohatray. Tsy hitako tao anaty fiara tsony tamin'izany azobaiko fa hoe amerina hisava amin'ny fiara iray manontolo e. Nefa dia masoko roa zao mihitsy no nahita. Ary ny tenako inge no nitondra ny sasany tamin'ireo teo ambony latabatra ao komisera e. Zany ve? Eno a? Ka za moa tsy nahita marina izay zava-nisy teo ka tsy afaka namarina na andiso izay voalazanao brigadera Samy a. Fa ny fantatra aloha dia misy fifandraisana lalina be ty raharaha ty. Antaninarenina, taksi, zaran-dalana tsy aty mbarotra, fofona manentoentona natao hiavaka amin'ny any be sy maro, vavadiny rova, fisoloana akanjo alohan'ny idiranao amin'ny lapa, ahoana zany, vola tamin'ny endriny taloha ary ny tena mahavaka ny saiko dia eto izy dia tena tsara sy madio daholy a. Marina na nitahirim-bakoka sisa voatahiro aza tsy mbola ratsy kokono ireto. Ianao moa komisera mahay an'io a. Ny asa ao mifantatro dia hoe vola taloha be fotsiny ireo ary vola nampiasaina teto. Satria misy tandrokombo daholo ary soratra malagasy azo vakiana tsara misoratra aminy. Tsy fantatro manokana aloha izay lanjany sisy valorany amin'izao vanim-potoana antsika izao e. Petralo ianao brigadera Samy a. Ilaza zavatra aminao a. Mirakitra ny maizy azy ny firenena iray manko ny fananana vakoka e. Ny ankamaroan'ireo mpaneho fiferan'izao tontolo izao ireo a dia miezaka fantatra mihitsy ary mitady izay fomba rehetra anangonana an'izy ireny. Zany ve komisera? Ny antony ene dia tsotra araka ny voalazako anao teo ihany e. Ny vakoka no tena nisan'ny maizy azy ny firenena anankiray, ka rehefa very na alain'ny sasany maizy azy ny firenenao a dia lasa very asiny izy. Ary ninona atao dia tsy sonotra mihitsy satria lasa ny vahiny ny fanalahidin'ny fanosoana izay mifototra amin'ilay atao hoe sotoaviny. Marina tokoa zany komisera. Azao brigadia, mahazo gaga mihitsy ianao satria teny izay mihitsy ny tanjon'ireo mpanambola manerana n'izao tontolo izao ireo. Hanao eo ambany vahoan'ny firenena rehetra izy, ka nitetikady ataony voalohany amin'izany dia ny fanapotehana amin'ny fomba mivantana na akolaka ny kolotsaina n'ilay mponina ao anatin'ny toerana iray aloha. Azonao ve izany e? Azoko tsara komisera. Izay dia ny fibodoana sy ny fanondranana ny harena hita maso mihitsy ao aminy. Ary farany dia ny fanjakazakany ara-politika sy ireny vola manerana an'ilay firenena. Halatra lakiloso indray izao no nalaza tato ato. Ataon'ny malagasy madinika inona moa raha angaty ny lakiloso no anaovan'ny fiveriniana sahala amin'ireny sa midiny amin'ny kilao. Izao koa nefa sy ny lakiloso rehetra nefa nangalaliny sy hoe be mpitady. Fa ireny efa niaraha mahita ireny brigadia izay misy marika RF ihany no tena lasibatra. Repoblika Frantsaizy zany ny fanalavana an'io raha adika e. Aoka komisera. Azoko ny tianao atongavana. Aika ka ketrika avo leta be tahaka izany ny ao ambadiko toy ny fandrobahana sy fanondranana ny harem-pirenena ary ny fanapotehana ny kolotsaina ao anatin'ny firenena iray tony. Mahatsiravina izany komisera. Brigadia. Eny komisera? Teneno aloha ny agent tovisoa sy ny agent vahatra hiambina n'io fiara io mandraposaky ny masoandro, ary le sofera asomenoto ny tanany. Tsy hay moako izay fanafody gasy any aminy ho ripaka eto daholo tsika menakavy. Tsy maintsy efa niomana izy mantsy matoa sa manao asa ratsy sahala amin'izao e. Dia izao ihany koa e. Nen komisera? Aza adonana ihany koa nefa ny manome rano fisotro azy rehefa izay brigadia dia angaviako anao amelona ny ordinateur any ambony, anaovako tatotra sy anamarinana izay tena daty marina nampiasana ny reto volo reto sy ny hoe fomba natavavoahany. Dia izao ve zany ny sandany tsy vedivam-barotra nataon'ilay ramatoa iny e? Viso rojo ny mamatotra aty. Izay zavatra mbola hitan'ireo tao anaty fiara taondray izao fa tsy azo avela amin'izao ny fa mila fatotra tongotra matanana mihitsy fa mpanao fanafody kaikila. Ny asa tsisy mandeha amin'ny laoniny. Ny teny ity voaroro jolara indany amin'ny fandrobana vakoka sarobidony. Tena mba tsy rariny kosa e.
Misy fahamarinany ihany izany ilay tantara zary tena nambaran-drady tamiko mahakasika an'ilay vehivavy nateriny teny Ambohimangarovako. Fa izany hoe mahasamy hafa azy dia ny azy ny ainy mihitsy nanefa rehefa avy ny tantara izay niseho taminy. Noraran'ilay lolo mihitsy mantsony lery tsy tantara izay teo raha nametrahana azy sy izay tambo amin'ny fanaterana azy saingy tsy nahatambavy radoka. Tsy nierina akory ny andro dia notimandry izy. Ary tamin'ny fomba hafa mihitsy satria dia 4 ora monja ny valilay autopsy to dia efa nodivovoka mainty ny tena ndray manontolo. Ary tsy tao alevina akory fa nanjavina tsikelikely. Vovoka mainty. Re razako. Ary tia mahazo ahy. Ohatrany tsy tsaroko ny laza ninina ilay ramatoa ary tsy nanafatra ihany koa. Ny anotadidiko dia somary masitsika fitiny ary rehefa hoe eo amin'ny rova dia tena eo am-bavahady mihitsy. Ahoana ny nahatafidirany tato anaty fiara tamin'izy niakatra teo Antaninarenina. Ary rehefa nasain'ilay polisy nivoana ny varavarana rehetra tao aoriana dia mbola nihidy sekret daholo. Dia mety ho inona izany nahazo aho aoriana kely eo e. Amin'ny foaza ary le ty dia atolory aty ny tanana fa efa maraina ny andro asa mbola tamanao la. Aza dia manao sangaratsy raha sefa zao toeran'izao ve dia atamana. Fandriana sy WC mifanelanelana 2 metatra raha misy dia misy. Ny rindrina tsisy azo enkinana akory fa dia feno maloto avokoa izay jerena. Tsy ny pimaso angena ora ray aza fa dia zao ny tamboko ny eto ampovoan-trano izao e. Avoay ato ka tena mba tsy rariny mihitsy izao e. Marina elampandroba amin'ny vakom-pirenena io mba rariny atao la. Ary diko ty varavarany ty raha mbola tamanao la fa toa elahy entina atao famitorany indray ty mibe kajikajy eo le. Ivoaka ka, tena ivoaka mihitsy ahe. Zany ny aina ka teanao le tya. Mbola aiza ny azo alafa ny andro toko-piaina la ny hidy amin'ny tony karazany hevitry tony ao ariana kely ao. Vavan'olona re zany. Aleo tsy mamaly tsonso dia apitatra nefa tataka eto ndraika. Petrala dia valio tsirairay mifanontaniako ampifantarina ny lahy aloha fa izay teny rehetra lazainy lahy eto dia raketina tsoratra daholo. Ny tenin'ny lahy ihany no haningotra ny lahy na hanadio an'ny lahy. Hitako taiza moa izany atao efa mitorana ireo olona. Azafady tompoko mba afaka mipipi kely ve alohan'ny amaliko ny fanontanianao fa tena tsy metsika eo ala kapo tsy metsika eo hatramin'ny aly lehilahy tao amin'ny maimbo kely tsy hita izay nataon'ny lako zao vao hoe ny fanontaniako ity valiana. Voalohany, firy nareo any no atodo miketrika ny tialatra taolapaty sy alatra vakiko ity angany lahy taolapaty ahoana tompoko fa tena tsy mazava amiko mihitsy modiny lamarinina ve dia vakiko inona koa izany nanomboka nahamainy tampindohako ary nanomboka henoko indray ilay fofona mamerivero. Fa za ve no manontany sa elahy ny fanontaniako avaliana ny tompoko ao ary afa amaly za rery ny miasa amin'io taksi io ary mbola tsy mitondra razana tamin'io na hoe mitondra vakoka sarobidy satria nareo mihitsy ny tena masika rehefa mahita anay mba mitondra hitana kely amin'ny taksi. Fa nary ny daraboka ny akoka teo ambony latabatra komisera. Brigadia mandreraka any miresaka amin'ilay lahy ty fa avy ireny idinany aloha analan'ny mavesany ka voaray komisera dia zao esoro daholo reny akodiny reny dia tondrao ranotsira hiala ny odiny fa naizako azy eto mba mamamo miresaka amin'ny adala ohatrany misy fofona mahery vaika tsy mety miala amin'izany ka. Fa ahoana tompoko fa tsy efa mamaly ny fanontanianao ve ahe? Fa tsy izay ve le efa nilazaiko tamin'ny lahy teo e. Vetivety ihany ho ala dia verina ody ao fa zataitra. Rehefa nizahana toe-pahasalamana dia naboridana tanteraka ary nitondrahana rano be niterena isaika amin'ity andro vao mangiran-dratsy. Allô izy indrindra tompoko komisera iandry any ty nanahoana mivalin'le tatotra nalefako alina tompoko.
Misaotra anao e, misaotra indrindra tompoko. Brigadier Samy commissaire, velomy fiara fa any amin'ny rova indray ny direction antsika zao. Miarabanareo zalahy, i commissaire Iandry ary Rasamy no mpanampy ahy. Manahoana nareo zay po? Ahono a? Nareo moa no mpiambina an'ity varavaran'ny rovo ity amin'ny alina. Eny sefo anjay ka. Rehefa atoandro ihany zay no ato fa rehefa alina zay de samy mamonjy ny efitranony. Fa zany hoe miambina ihany zay amin'izany faona raha sefo. Tsy zany fa saikana marina zay e. Raha ohatra hoe nahita taxi 4 nareo, tokony tamin'ny 5 sy fefany teo eo e. Nijanona nametraka olona teto ary niditra teto amin'ity vavahady ity le olona naterin'le taxi avy teo zany e. Tena ohatran nisy vamin'izay mihitsy teo raha sefo ohatran saika lalalala be akany ambony tsimbonany ngamba ny lazoko de aveo de to de ohatran nanao marisalela be teo de ohatran napiripirina sa nitaditady zavatra tao anaty vamina tao izy de aveo to de niodina de nidina an'izay diso lalana aveo nefa sady tsy mitondra olona no soferana taxi de ho distrasy ampolisy ety amin'ny Haute-Ville. Irinay ny feona moterany de nivoaka zay saka ny tany. Ve de hono de tsy nisy olona hitanareo niresaka na nifanolotra zavatra taminy ary namovaravagana ve teo amin'le fiaraka? Tena ohatrany tsy nahita an'izany zay la sefo fa zay nataon'le lazoko tany ambany tany tsikobonay ary iza taminareo lanina moa an'ity varavaran'ity alina. Aza mandainga fa hifatratra ny amin'ny lisany daholo ny rihatra. Tena zay kosa rangato de mifona mihitsy rangaha zay raha sefo. Tena tsikobonay tena mbo mariny e. Eny ary mazava zany de misaotra anareo e. Nazo lalantsika aloha brigadier isavy etsy amin'ny tranombakoetra ny tafavaratra de aloha hoandray aloha tsika de aveo miverina ety any rohatra ka ilainy zany e. Miaraba tompoko, hoaiza nareo e? Azafady tandro ny filaminana zay ary anao fanadiadiana atao tafavaratra. Ay ve, azafady ary tonga de amin'iny mahitsy iny lalanareo de mivily kely etsy aloha etsy de misy varavarana menamena eo de ao manontany e. Misaotra e. Miaraba tompoko, inona azo atao anareo? Raha hitsidika ny tranom-bakoka aloha de miala tsiny fa mbola azafady madama, polisy zay ary ty ny taratasy manamarina fa afaka manao intervention ato zay androany ka tena miala tsiny mba anamarina ny vakokato fa nisy naningana mantsy reto noentina reto ka tianay ho adiadiny zay nahatafavoahany tato kosa e. Ay, afaka mba hoentinao any amin'ny vakoka tahirim-bola mpanjakana ve zay azafady? Raha ny tokony ho izy aloha de tsy afaka ampidirana olona hafa ankoatry ny olona voatokana nefa moa nareo polisy ka ndao ary de ataovy ny asanareo e. Io le efa nampamahana brigadier. Jereo inge nisy fahabangana ny vola sasan'ny tato fa tsy tsikaritry ny piasa. Eny tokoa. Tsy mbola nisy fitarainana mahakasika ny fahaverezam-bakoka ve tato ry madama kely? Tsy tompoko, zay koa reto zao vao mivalo alika mahita reto vola malagasy tsy ampisa. Aza matahotra anao madama fa reto ny sasany fa ny sasany efa lasa talohany reto zao no mila naovana antso avy mba hisy amena satria mampigadra ny fitazonana azy reny ny any vakoka veriteto zao de le satroka rana valina tena tsy hitatra amin'izao de inona zany ny azonao tsoahana amin'izao trangan-javatra zao commissaire? Tsotra nefa sarotry nono izy ity brigadier. Alay fisara aloha manodidina de aoka tsy hisy voaka ny amin'ny mpanao gazety aloha ny zava-miseho ahatry ny alina mba hisoana ny hoe abobo sy ny toro ray hitatra ka anakorotana ny saim-bahoaka indray. Marina zany commissaire. Rehefa izay de mahazo mandeha mamelona fiara ianao de anivelany andrasana e. Eny ary commissaire. Avy manaritra ianao de afaka mandeha mody mamonjy ny vady aman-janako ihany koa. Ary ariva toy isika tia firaray ity e. Mirary soanao ahita ny rariny sy nitsy mandrakariva amin'ny asantsika commissaire. Rana valina faharoa dia anisan'ireo mpanjaka niavaka. Fomba no miampita filanjana eto Antaninarenina rehefa avy mamonjy lanoana eny Ambomanga izy na rehefa avy mamangy havana akaiky. Ary fomba ny ihany koa no manontany zay zatovolahy
ilanja sy ho amin'izay hoe ho santany filanjana azy zay. Amin'izany dia ifandrombahana mihitsy ny ilanja azy mba ahazoana valim-pity misy kokoa. Ary ny tena mampiavaka azy dia ny fofona ranomanitra anovany rehefa mivoaka izy. Manentoento mihitsy zany amin'ny lalana izay andalovany rehetra. Ary farany etsy ambavahadetsy izy no midina ary manome ny sarandalana ho an'izay nilanja azy. Fa alohan'izay dia ovaova no akanjona mpanjaka ny akanjo anaovany alohan'ny idiran'ny lapa. Io no hitako tao anaty arisiva rakitry ny ela taorian'ny intervention tele-andafevaratra nataonay Sarasamy. Azo ampifandraisina tsara amin'ity trangana azo amin'ilay mpamily taxi ity ny rakitry ny ela saingy ahoana ny fomba nambarana an'izany amin'ny olona tsy manatry maso. Sarotra ihany ka. Tiany mibaiko ihany tokony hamoahana an'ilay mpitondra taxi satria tsy misy fahafahana milaza mihitsy hatreto na izy tenany ihany no navita amin'ny tatitra reto amin'ny volo reto na tsy. Ka raha sanatria nefa ka mivoaka amin'ny haino manjery reto dia ahoana no amalina ny reto amin'ny mpanao gazety? Tsika tsy mantsy fa vatany vao vita ny fanadiadina nataonay dia nisy mpanao gazety niakatra nanadiady koa angamba teo amin'ilay réceptionniste teo. Fantatro izy na dia hoe nanafy ny endrika azy. Reto volo reto tsy dia olana loatra satria azo aferina fotsiny amin'izao. Fa ilay satroka mpanjaka ahoana no amalina azy raha sanatria ka mihitatra ny fanadiadiana? Tsy maintsy ho ilay mpamily io ihany aloha no efatrarany rihatra ary dia tsy anaika hatramin'ny farany taranakirana valona. Tsy maintsy nitady hevitra aloha ao anatin'ny 12 ora fa izay ihany koa sisa mba fempotoana azona ny tanan'ilay mpamily ao amin'ny violon. Maty ahy, sady gazany antsika no tsy mahita andro miratreto fa dia lomotra sy voalavo izay topahazany maso rehetra. Poritra ihany koa nefa tsy afaka ny anao eto satria eto isany mba madiodio afaka hitampifina. Losy ty marina. Afaka mandroso e, mandrosoa. Efa tena niomana ny andeha sakafo mihitsy aho io a. Miarahaba anao tompoko lahy. Mba hafa koza ny fiaraham-pahany izany a. Jery, nanolotra tana ny komisera mba ho mariky ny fahalalam-pomba nefa toa ny raisiny. Salama tsara fa misaotra ka. Ary tsy aleo ve mandrosoetry amin'ny latabatreto sika raha ohatra ka tsy mampaninina anao? Tsy afaka hipetraka amin'io seza io a tompoko lahy fa aleo ety ihany a. Ianao moa lehibe ato amin'ity toby miaramila ity. Ie fa ahoana? Inona no azoko anampina anao e? Ohatra miavonavona be ko ny ity raha matoty izany e. Ohatra ny tsy hitako mihitsy izay andraisana azy a. Tsara, ianao mihitsy ny tadiaviko fa misy zanako izay ato ny tazominao ato a. Ka mba te hanome zavatra azy a azafady raha ekenao ndre matoa ny aonako aminy a. Zanakao? Zanakao izy? Lehilahy sa vehivavy ary firy taona? Mizatovolahy zarazara fihodirany. Ny mampiavaka azy dia ny fofony. Hoay ty komisera. Ila enjery eo ampitsaroana eo izy marina. Jery fa mivandravandra dia mitsotsorika ho azy fotsiny ranomasiny. Zany angala hoe nitampoka tokoa tsy mahalehilahy. Ary rehefa tsy mety izay ny ataona ny ranona mpangaza misy voay. Oay, torany tahotra komisera marina. Tena tsy nahatsiaro tena. Jery le raha matoty tsy taitra akory nahita azy ny anjera. Tsy mba ny sainany hoe hamonjy azy akory. Toy ny hoe trangan-javatra efa ninina sy nampozina izy ihany ka tsy nahataitra azy tsony anga. Ny andrasany fotsiny izay hatongavany. Afaka. Injany tambokona ny felo alika iny no nisy feo miantsony anarako. Tsy taitra satria feom-behivavy koa moa izy ary zaza tsy nanam-potoana akory mba hoe nampandrenesana ny tany an-trano hoe migatra. Niverina indray nefa le feo. Ohatrany hoe te anatona nefa tsy afaka. Fa fotoana ninona ka izao azafady fa raha hoe sakafo dia oka ihany zao ka. Zara nga tsy hinana. Ratsy sy maloto loatra ny toerana misy anao ry zanako ka tsy afaka makany a. Mila mivoaka tao malaky nefa ianao fa vao hota fady ny tenanao sy za ka ahita loza eto amin'ity tany mamono ity sika. Inona ary zany retirety lasainy izany vehivavy zany? Fa iza ka ianao zany e? Mamako ane efa maty sa ninto izy zao tonga ao zao e?
Maninona koa ny tsy mandroso aty anao fa misy mpiambina angeo avelany eo afaka mitondra anao raha hoe tsy hitanao ny lalatsara e. Vonjeo e, vonjeo zanako e, vonjeo. Tonga de voailetsy aingany lahy. Okandray aloka. Tia ny laklera sala isa farako am'saza tary amin'ny brao any nataon'le mpamosavy lahy io nahita faisana mihitsy a. Iza koa ny kidikidiky an'io ao mba hitany. Fa misy inona ry zareo a? Arakaraka ny androsoka anatona ny baravy no netandry zareo moramora koa. Fa misy inona hoe a? Alaivo letsy le rantsiro aloha. Tonga de tondray am'izao any e. Otsaka tanteraka andriary tsy mba afaka nidify an'le rano akory fa zay tenana mirindrina de maloto avokoa. Maty amasoko. Fa inona loatra ry zareo fa tena sakay mihitsy angamba zany anorahanareo azany a? Zay. Maty a. Leo jafajafy io ry zala fa aza misy midikiditra ao raha tsy tia hita maimbo a. Mao sika monjy an'ny komisera am'izay fa maty a. Fa lefa ny odin'ilay io zay. Indro nisy ambulance. Neveriko fa mba haka amin'ity masoko votsakaikaitsy zany. Olona tany ambadika tany netsona an'le ambulance. Ketraka tanteraka ny aiko sansaiko. Orangatia. Mifoazy lahy. Ahoana? Zange tsy matory. Tsy mahita fotsiny masoko tamin'le zavatra natondrakareo ateo. Raha samy ihany letsy tia. Fa inona moa natao lahan'io komisera io de tena vomafy tsy mahatsiaro teny izy hatramin'izao e. Fa naninona izy a? Inona natao laha tamin'io a? Tena tsy matao atody mihitsy raha ilisany reto a. Ary de tena sahy mihitsy ny namalana angarom-biby andavaka taty vao nahita fa ho mafy ny famitorana. Arasefa, zao ny teneniko anao a. Tsy rarahako tsony zay ataonareo hafa. Leo ahe, isaky miody mihory io de maheno endrikendrika avy aminareo foana ny sofoka tena leo be a. Za de soferana taksi ary tsy misy fantatro dolo le zavatra anotaninareo a. Efatra amin'ny maly io. Tsy meloka zay. Aiza ho avo atao le olona mitao amin'ny violence zareo aingana. Fa tsy enolisany ve zany teniko zany e. Avo atao io de eto malaky ety le bandy kely midy ao aingana laisany. Voaray fa le izy amire moa zany le tilo lazaina fa misy evadany ery zareo ny midy ao e. Sy eto aty ny lakile ny selula rehetra le sainga kaingana. Eto aty. Ay. Komisera, fangay ianao tsy any amin'ny Mialala raha samy a. Mialala fa lozany ety e. Fa ahoana komisera? Jereo amin'reto fotsiny no ny lakile ny selula io de avo ainganao io zanak'olona io fa maty raha tratralinao io a. Voaray komisera. Novana ny rojo vy rehetra tamin'ny tanako sy mitongotra. Ny sariana nampandrona tamin'ny rano ary ny soloana akanjo miaramila zay nisy tao ny fitafiako rehetra. Tsy rano tsotra nefa ny nampandrona fa na peratra aliansa na rojo volamena n'izay rehetra tao de na sain'ny komisera narotsaka tao amin'izay rano isaikako avokoa. Ary tsy nisy lelana vela ikasika fa de vehivavy daholo no namono ny rojo sy ny nanala ny akanjoko na napandro sy ny kosoka na nampiakanjo aho. Nierikerika fotsiny nandritra an'izany ary na ny fahamenarako aza ohatrany tsy zaroko tsony fa ny efitena ho fa tena adala na efa manarena ka mirediredy sy manofy anaty selula fotsiny. Mandeha aingana tovolahy aingana ho mifona sy mirary ny fahatsorabony lahy ary mandoalika eto anatrehany lahy mihitsy ho faty afaka fotoana vitsatsina raha ohatra ka tsy vitany lahy reto zavatra reto kely sisy. Lehilahy lehibe sady manamboninahitra ny mandoalika sy mitomany eo ambony feno. Sary raha ianao miteo miteorako hoe tsy nilobava na de indray mandeha azy tsy nanaiky tsy nandafa de sahala amin'ireny natao pause reny. De zao rehefa vita zao resaka ataoko amin'lahy zao de ity ny lakile amin'ny fiarany lahy. Ohatra lahy mandeha aingana lesany sao madio tsara le katrelina ao velany ao mandra-pavitan'ny resaka ato de jereo tsara daholo ny mekanika sy ny lasantsy sao de misy tsampy ao na misy zavatra mety simbasimba zay le roa mandehana de rehefa aveo
mandehana makeny Antanina renina ora mitovy ny toerana tsy misy miova tamin'le nahitany lahan'le Ramatoa teriny latery Mirova. Azo milaza zany rehefa tonga eo raha de miandry fa tsy maintsy ho avy eo ny izy. Ary tandremo sao de misy client hafa manontany de tsy mandeha laha fa le fotsiny hoe misy zavatra andrasako hoe azo atao hoe olona fa tsy tiany. Rehefa migadina ny fotoana ahatongavany de ataovy tsy misy valaka amin'le omaly ny resaka lasy izay hoe fihetsika rehetra. Rehefa izay de aterony amin'izay toerana tiany ale izy ary raha sendra lavitra loatra ny teneniny de tsy maninona fa efa misy fiara miaramila saiko manaraka anareo mba hivatsy lasantsy. De mandehana amin'izay le roa mandehana de mitandrema sao de misy mahavoan'ny lany fa tena ho faty ahy. Tsy misy mazava amiko ny anton'izany rehetra zany fa de baiko izy ity ka tsy maintsy taterahana. Za raha teo koa te efa nampanovina akanjo miaramila raha teo. Tsy adalaka misy raha fa aleo aloha atao daholo zany rehetra zany na de refony ny anoanana aza. Fa ahoana tsy mazaka demaka ty zalava ratsy le bateria. Ahoa zala taitra andriary nangovotra hoe disondray ve zany satria tsy velona le fiara. Alay vaingana lesy mibateren'le 4x4 zay tsy miasa ao aloha de velomaingany io 4L io ny soloana le bateria de velona tsara le fiara. Tsy nisy sanantanina zany ary zalana ary zava fa de samy niandry zay baiko manaraka indray. Mova tsy ohatran'ireny olona hoe andehanao compétition reny ny tenako teo anoloan'ny commissaire. Ao tsara ve le roa ity misy telefona tsy hoe raha vao misy olana tianko misy vola sao de misy lanila azy. Reo ny vatandehilahy manaraka an'izay alianareo na hoaizy nareo na hoaizy ary ho anareo rehetra eno tsara tanterao zay asainy ataonareo ary ataovy toy ny hoe baiko avy amiko avy hatrany zany. Mazava reny lary mpanjakatsika ihany no alainy lahany fa azo matahotra lahy tiany lahy ary tena tsotra izy nefa kosa tsy misorona amin'izay mpanakana ny lalany tahaka anay na de hoe noho ny tsy fahafantarana ihany aza. Tera tsy emoka indray ny amiko ray manontolo ary nikatrokatroka daholo ny nifiko voanariany zany. Reniko le efa maty ve mpanjakatsika Jesosy ve sa zareo roa miaraka no hoe alaiko any. Zany angamba natao hoe very fanambola velona ka tsy afaka nametraka an'izany fanontaniana zany anefa no ny amehana mahazo ny commissaire. Ny kapokapohany kely ny soroko de lasa izy niditra ary tsy nanome baiko tsony nanomboka teo. Vantany voavoarindry ny varavarana de nitopo taty amiko daholo ny masony izay nanatrika teo iandro baiko. Nijereko le telefona nanomeny aka efa amin'ny 7 latsaka fefany. Tsy niteny efa tonga de atanina renina ny tanjona alohan'ny amin'ny 7:10. Tonga indray mahita azy ozy izy nanaraka ho azy taoriko ny 4x4 be nanao karavanina sady nanome baiko izay nifanena taminay mba ahaka sisiny aloha. Amin'ny firy zao? Amin'ny 7 minitra. Ka zao ry zalahy mikisa 30 metatra mialan'ny fiarako nareo ary rehefa hitanareo mampirehitra detresa de signal zay hoe manaraha voray rano aizany misy rano azo trona fa tena ila ipoka ny tratrako zany rano tsy nisy natamingan'olona iray aza afaka nomena baiko fa de sady boto zany no patron manomboka eto. Fa vonona fe zay mba aiza ny zon'olombelona kosa ragava zay nge anao na sy manga tety manina mety zany ezaka hitony aloka lasa nampatahotra ary tolona voatazona ato reto. Aleo aloha avoakany daholo ary iangaviana sy ho tambazina mba tsy lazalaza zay nosofony teo ka zao
avoaka daholo nareo de samy maka ny fitaovany nogiazany eo amin'ny inspekteur mbola izy ihany koa no manosy ny taratasy ahafahanareo mivoaka de mahazo ray alina isan'olona koa nareo iny de aoka mba tsy lazalazan'izay tsara tetinareo amy firy zao amy folo mahery 10 minitra ty ny ora de iantso any zalahy zany mba lina de afantatra izay zava-mitranganika nefa leo am'izao ihany aloha fa matoa izy tsy niantso de occupé zany ko ino zany zavatra fa tsy mba fantatrao mihitsy zay lasa midinao tsy fantarina fa ny afo tany rany ary rivotra neka misy mifameno sy mifamono zao no izy andre matoa nanota fady ianao ka mendrika ny ho faty araky ny lalan'ny tompo menakely sy ny tadapo ampinomina tangena no sahazanao satria tsy vitany nametaveta ny zanako ianao tao amponja tao fa mbola sahanao ihany koa ny nandoro ireo somboko nalatsako mba ho vitana ho azy ireo satria tena sahirana ara-piviromana izy fona re nomeko azy ny vola ray alina amin'ny 7 mba hiavotana amin'ny fiainana kanjo nalainao reo nampiriminao anaty vata sarianao reo ianao raha teo de taranaka rasanjo-pamadika tanyrazana ka mendrika izaka ny todi-dratsy ny vitany rainao ianao nahoana rehefa solona natao de hoe manodiavany taranaka fa rehefa ratsy kosa de hoe heriko ny ray tsy heriko ny zanany tsy anjarako anefa nanala ny ainao fa zanahary ambony ao no mahay an'izay kinasany fa ity fady vitanao andre matoa no mbola manery azy seho aminao satria tsy nohajainao ny afatra vao ora vitsy lasy zay tsy namborana an'io matsainao ka mila miala faditra alohan'ny sasakalina raty zany de voatery hiala aminao ihany ny ainao efa lasa efa vita ny valinao ay ohatray marina oay tena miraraka ny ampahambovoka mainty amin'ny akanjo niakatra ny mafy ny fofon-dranomanitra efa vitako iny tompoko tsy andre matoa nodoranao ny somboko maleriva tahaky nandoranao reo rova sasany ny teny an'izany sanatria akory manoranao nandoro mivantana ny manjaka miadana tsy tompo fa mamerinao an-tsainao ny fady nataonareo taranaka ankehitriny mifona re tompo efa may io ny rova ka za milaza aminao ampitao ny afatra raha tahinjana ary ka velona ny ainao raha pitso fa tsy ho tafary ny manakasy tsara raha tsy miala faditra sy mamerina amin'ny laonina ireo sotoavina sy vakoka na masina ty tanty ianareo taranaka amin'ny folo sasany alina mbola tsy tonga ty le nandrasana tsy niala teo ambony familiana ny tanako ohatrandreny hoe miandry party reny ny motera tsy vonoina fa matahotra sao de tsy ho velona tsony tsy tao an-tsaina fa batery tsara no efa napetraka tao nijereko tamin'ny rétroviseur ny taoriana mbola andreo ny miaramila amin'ny komisera tsy ny pimasy mandinika ny vody fiarako sao de hoe mirehitra tampoka ny tetresiny de aona lesy mandeha ve lasa efa miandro olona andao lesy mba hatero fa tsy misy kilina mihitsy androany zany tena mitsangana zany volo rehetra ny tenako zany ko sady nierika moramora no nangano ano hijery tsy tia hitan'izany vehivavy teo amin'ny varavarana alohako avanako zany nandinika aloha tsy namaly de nivandravandra fotsiny eo fa mamy ve la zany ay ve rotsy ihany tsy mamany sady tsy miandry olona sady tsy miasa ihany koa fa miandry zavatra fotsiny ka izy ary lahy nga polisy ho ato rotsy mandeana aloha taxi hafa andrano fa tsy afaka anatitra anao tena pitié avy aloha aloha de rapitso miresaka raha mbola ifankahitaka tena nandefa kody fara ary zalahy tao arina napatsy fa misy andro zareo rinao so de adino le signal tetresse nihevitra mantsy zao ry zareo fa io le nandrasana ka so de lasa tampoko eo zay okey are zay zany fa sady misy miantso koa are tsy anaty fiara katikaty retsy zany aleo loha hiasa fa mahazo to ela rotsy tsy client reo fa za ve zany de taranak'olona
madika tanindrazana ka mila mijinja zay nafafinindrazako. Inona no tokony ataoko tompoko? Tsy ila voatsiary aminao André Matoa marazany tiako tanterahanao Fony. Tsy mpanjaka ratsy ary mbola tsy namono olona na tamin'ny fahavelomako zany na zao miambo zao. Sarotra amiko ny hanoro zay tokony ho ataonao fa tsy zanahary tapany akory ka ahalala ny zavatra rehetra. Ka mifona reto. Fa ity tontolo ity dia zavatra roa lela ihany no hita eto, na tsara na ratsy. Tsy ny Andriamanitra ivavahanao akory ny tsy izy fa ny asa vitanao no mahamaritra ny hatsarany na ny haratsiny. Zao nataovy manatony ianao omby asy ianao zao. Omby asy mpanao ny tsara tandremo anefa fa ankehitriny ny odigasy sy ny fanandrona dia ataonareo fanombanany ny olona sy ny fananany ka mitandrema sao dia omby asy ratsy no sendranao tompoko. Raha tahiny ka hita zay tadiavinao ianao anio dia afaka manoranao zay alafatotra tokony ataonao izy. Raha sanatria kosa ka tsy afa-patotra ianao anio dia ho faty anio ihany ary raha pitsy ihany dia hody vovoka mainty ny vatanao manontolo solony fandokonao le sombony navelako anjanako. Ao lesy raha Andry, ao lesy. Tsy mahazo torana tsony aloha lahy raha mbola teo velona fa sady teriny fotoana no tsisy olona afaka hamonjy any lako eto. Fona re tompoko, azo esorina reny haiko fa mbola teo velona re aho André Matoa, mifony. Tsy manana fahefanana ala ny ainao hoy taminao teo. Saingy tsy maintsy ho faty ianao raha tsy tanteraka ao zay tokony ataonao anio. Afaka fotoana vitsy monja dia hanomboka ny lanonanao an-dapan'ny manjaka miadana. Ary efa omaly any tokony hiditra ny lapa saingy voahota fady ka tsy afaka nyrosy tao amin'ny fonenako. Ka raha tsy tanteraka ao ny alafatotra tokony efa nataonao dia ny ainao no sorona afahako miditra ao indray. Na ratsy zany dia aniritra ny amboroko ka tsy maintsy hamono zay sendra azy mba ho solony vovoka mainty niraraka tamin'izay alehako. Ary ny taranako ao ho faty voalohany. Fona indrindra re tompoko. Hoadray marina, misy fahoriana mafy mihoatra an'izany sady amoa iaina no amoa taranaka izany ve azafady? Adiny ray sisa, tsy misy resy tsy miady rangara Andry. Mbola fotoana izao, ny toe-javatra tahaka ny tony indrindra no tena tsy maha-kristianina fa rehefa mandika ny lalàna ny zavaboary ianao dia miatra aminao ny sasy. Tsy adala akory ny tolony nanamafy hoe aleo samy masina taniny. Ny hevitra fa ny zanan'izay hitako maso eto no mila nalàna fady satria izy ny tena fotogesaka ihany keo. Efa mba nanotratry ny haiko ihany nanadio azy ka tsy izany ihany fa hatramin'ny mpanjaka avy ty no mila dioviko. Rano, afo, tany, rivotra ozy izy teo dia mifameno ary mifamono ihany koa. Inona no hevitra tiany ambara amin'izany? Soa ihany fa azoko tsy vahiny ramasy tany lahy antitra mipetraka ery tosy. Izy ihany no hany azo antso. Ary na tsara moa na ratsy tsy maintsy atonina satria efa mbivotra ny fotoanako. Aleo koa atsona ny any an-trano ka omena toko fa tsy maintsy mody dada rapitsoe. Amaraika amby folo sy fifany alina zao mbola tsy tonga ihany le nandrasana fa ahoana re efa nanomboka ny voaboaka ny fiarany fokasikary retsy ny miaramila komiserako. Tsy liana tsony amin'izay detresiko any na irehitra ihany na tsy foana tony ny rotsy ihany koa zareo dia rehevo teo ka tazako ny fampaka nimero telefona. Ny ray aza moa tsy nahatandamba fa hitako ny voaka ny fiara mihitsy izy ary notantana ny niditra tao amin'ny kabinina rera amin'ilay katikatiny rotsy. Hoy atany an-tsaiko tany hoe raha mba fantatr'ireo mantsy ny anton'izao diana eto izao dia tsy hosany voaka ny fiarakory ireo. Maheno anao komisera? Hatramin'izao nge ka mbola eto an-tanina reny izay tsy tonga le zavatra. Ole roa, eno tsara aloha fa foy ny fotoanako tonga tao amiko indray izy teo ka tsy maintsy mitady omby asa mpanao fanafody tsara hony nalàna fatotra azy fa raha tsy izany dia ho ringa n'izay menakavy ary rehefa very ihany izany. Dia zay ve ny teneniny anao hoe mila n'izany omby asa izany ka? Dia manana firy andro ianao hitadiavana an'izany olona izany? Ary eza no atsasakady ny sisa le roa, atsasakady ny sisa. Zay toerana nalehany tsy fantatro, zay ho ataonay tsy fantatro nay fa tokony hiala teto ve zay sa hoe hiandry eto ihany. Ory zalahy, ny anso ateo komisera ihany dia mandehana hono ny fiara roa miakatra makany aminy fa ny roa kosa mijanona eto ary mila mifantoka tsara amin'izay zava-mitrangeto na
Omariny eto aza ny andro. Voray e. Tsy nisy ny fanelika fa salamireny hoe za reny naniraka hoe elaselany miakatra makary dia ny sisa mijano. Ka raha araka izao fandeha hitako eto izao ry andro dia tompoka misy zava-toza isao eto amin'ny firenena raha sanatria ka tsy mahita vahaolantsika ny alina. Zany ve raha mazontany? Ka tsy zany mantsy ry andro fa avelona mpanjaka 4 be izao ny bloke tsy tafiditry ny lapa amin'izao satria mandeha arakarajandrany fomba fidiranao. Zany hoe rana valina fahatelo ihany no any efa tafiditra fa raha soherina rana valina voalohany ratama voalohany tsy misy tafiditra satria vao tafady rana valina faharoa. Ary ratama faharoa anga ratama faharoa tsy anisan'ny mpanjaka elika tsy tafiditra mitsinam-bolana fa ary mivoaka izy aloha vao miditra reto farany. Rano afo tany rivotra mifamonina efa koa mifamelona ireo ny teny nambarana teo ka asa raha afaka nampy atsika zany ry kiakara masitany fa tsy mety miala tondroko mihitsy ireo ka. Ahoana tsara hoe ny teny an'izany ve izy? Eno moa? Oka fa mazava le roa. Mazava? Tonombitana ny tiany lasainy amin'izany. Tonombitana? Ny rano sy ny afo dia tsy mifamelona fa mifamono. Ka zao no atao fiaingany. Rehefa tafahaleto ianao dia rofy le vovoka mainty ny doranao ary ararao anaty rano. Rehefa izay dia atsolo ilay taranany. Solo fa fantatrao ilay zazalahy fa raha tsy zany dia tsy maintsy nanao antso avy ianao ny tadiavana izay taranadrana valina kehitriny no. Marina zany tikaka, marina zany ka. Ka rehefa voaharo tsara dia tsofo rano arabaky teny sala mifanao ny taolo ilay zanany aleo alasana. Tsy ho tafy tomamindry ivoaka irariana soa ary hiditra kosa ifaliana vanja. Aza misy atonony zany ry andry. Endretikako. Ary rehefa izay dia rofindray mivovoka mainty ka avy ireno arotsaka anaty rano ray ary asaivitrony mba tsy ho raraka tany fa hitoy amin'ny taranany kosa. Ary sao mitady tio ry andry. Fa tio ny mampirehatra na dia afaka asikiraza fa dia izay ianao sy ny akoranao vao tena hita rara fa mpanjaka 4 be izao ny mandehandeha any ary tsisy raha hofanina to raha tsy tafiditry ny lapany hoalina ireo. Rehefa tapitra vitanao daholo izay rehetra izay dia asaivi mitsena azy amin'izay ny zanany fa tokony tsy sakana tsony idiran'ny lapa raha tsy hoe anga ka nisy hafany tsy nitanterahanao. Ohatray va iny ty ataonao ry andry ohatray marina vo hitsaky le raha angaty tsy fidiny hatramin'ny sitridy. Azafady kototon'olona mihitsy. Azafady retikaka. Mba moramora ihany raha angaty efizao ny mahavoanareo mbola tsy fa ihany. Za ve moa aninona fa raha misy mahazo anao avy eo dia lasa malaza ratsy nefa ianao tsy mahipetraka koa. Eny tompo aleo fa hipetraka tsara inona zany no tokony nataoko ry kaka. Ory le kely tia fenoany le zany raha azoko tsara tsy meny miteniko akory. Ho faty afaka fotoana vitsiny tena mariny. Ory andry mba ataovy ihany aloha izay asaiko ataon'izay fa rehefa tsy mety fe mo akory ataoko. Ka zavatra tsotra kely zany ve raha kiakira masitany dia mba handaitra marina mafy za efa vonona omby amapolo ny sefa efa lasa lavitra mihitsy aza ny saiko raha sanatria ka olona no ilaina atao sorona kiaka. Oke tsy ry andry fa ahoany tandremy le roa fa tsy fomba antsika malagasy ny mandatsakain'olona. Eno sy tsara endrikaka ampinomana tangena ny fanao teto amin'ny tany sy ny fanjakana raha mbola tety merina. Tsy misy olona natao sorony zany mihitsy. Tady tio sefa tsy tompony aintsika. Andao re mba hiaraka fa tena matahotra. Vita an'se zany ry andry matahotra ry kako. Ny fotoana vonjena angeka efa kely sisy mbola aizy ty rova. Raha ny tena marina raha ny fahitako azy eto dia mbola manana ora ray ianao eo amin'ny 12 sy 4 minitra no any tena manomboka tsinana ny volana. Kanefa aza mety hatramin'izany ianao fa ndehany za tsy izy ary tsofoko rano aleo alasany. Raha tsy rendrika amin'ity se dia sambatra indrindra raha samy olona fa nanavitra ny mpanjaka. Andao mihitsy ianao manaraka fa
tena tsy misy miditra milohako inge ny tenenao teo tiako inge tsy fanazara-tena koa fa hoe andraka andramana de raha sanatrika tsy mahomby de ahoana zany ry andro marina aiza fotoana kanesako aty aminao ka mba marina mafa zany ka tena efa osa fa te aza sotsotomy ka tsy mety kaka efa tsy de mahita tsony ange ny masoko misy amreto zavatra etoreto zao tsy maintsy entiko manaraka fa tsy mahazo afelatra fotsiny eto sala am'izao sao de misy mandonaka amin'ny famadika ny toerany ka tsy zavatra sy teo aza zao tsy hay zay mbola ho voky olotraka andoranga ianao miakara to babeko fo rehefa tsy afaka fa efa tenany eo amin'ny fotoana aminao mbola tsy niainanao zany hoe faty rehefa aveo zany asa de manome tsy ny ahy anao fikaka rofo daholo zay odigasy rehetra mila manaraka atsika ka ilainao fa tsy misy olany zany tondro zao mohino tondroatsay ory le kely tia ty ataonao toa tsetsy le kely ty ao anaty kolo daholo sy tanomasony atramin'ila kapa sy ny kaposika tena efa manaonao foana mihitsy le kely ty marina sady tsy lahitra mibala ny fanana ranotsoka miala tsiny araha sanatry misy mahafoansy any arinanysy ahoako ary zany fikaka tsy ahoako zay any arinanao any rehefa aveo aza mbola banaingo hoako tantanako ianao sy reto odinao reto ndotsika de zay ho ary aza de mandeha mafy loatra seryany fa sao te hiaro ho faty aloha amin'ny fotoana ty tsika sy anao ko foiny fotoana ka rehefa miala faditra de tady dio tsara fa ny teny avoaka sy ny fihetsika atao ny tena manan-danja tontolo roa samy hafa anaty toerana ray ihany ny tsinona no misy atsika ka tsy azo lavina mihitsy ny présence d'esprit manodidina anao eny sy hitatsika maso izy ireny ary anao aza mba anisan'ny tsara vitana ihany fa raha ny tokony izy de matiny ianao fa avelany raha iseho mivantana zany satria na nimbasimba azy misy aza moranga ty manao malotany fahasambasimba tonga ianao ihany de miolana ny tendany maika fa hoe mpanjaka ny voahotafady so ihany aloha fa tsy fanahy mila sorona ny sendranao fa raha tsy zany de tsy ho tafavoaka mora foana sala am'izao ianao ahoana fikaky zay mihitsy de efa miteny ansehany asa ary efa 14 ianao zao na de atao hoe anaty fotoana mahamay aza mila miteny an'izay rehetra say ianao miala tsiny tsy andro tsy antelontsony miraro soa tsy vavaka akory ny dikan'izany fa mitrapiavarana eo amin'ny samy zavaboary azonao ve zany azoko rikako zany hoe izy io mantsy sahala mipiray tapo mifamaly mantsy nareo zao ka raha mbola voalamina saminareo ihany de tsy miditra ny ray aman-dreny zany hoe ny zanahary zany aleo ranga aloha tonga de atsona salary ny verinany amin'ny tomboka allo makanesa eny amin'ny tomby aloha zao de zao fa ilaina maika izay efa ty an-dalana hoeny zao am'roambe folo ora latsaka 12 minitra zao fa ahoana koa ary zany hiala tetindray zany zay de amonjy ery amin'ny toby de ahoana le zavatra raha tonga tampoka eto ka tsy mahitanay de zay zavy ihany koa no teneniny teo hoe fandalana tena tsy mahazava amiko tsony zao zavatra zao ka tsy maintsy ametraka fanontaniana ihany avantany vao meona aminy aveo fifanjevona be ny tato amin'ny toby zany tsy irenge netana fa ny anjely tamin'ny tany daholo zao zara ataovy savao mihitsy aloha fa so mbola ato any izy ainga lisany tena tsy nisy ato daholo tsony koa ane izy telo lata ato amin'ny vioanao fa lasa iza daholo zany ka tena misy lolo masika tafiditra mihitsy atory zala fa aza misaratsaraka tsony aloha tsika ny inspecteur ary ty tsy hita hoe nakaizany nanjavonany antsona tsy mandray antso o de davitsika indray nefa tsy fantatra hoe lasa izy ny cellule sy ny entana rehetra jereo fa ambony ambany daholy tena aleo mihitsy aloha ifokasika kely andiniana zay tokony atao ka miafokasika aloha lesy fa raha ty ve efa leony miaina koa mbola sahan'lisany ihany mandray atrafato tsy maintsy aloha lesy fa 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 tsy maintsy alo
komisera ihanyry fangamo tsy azo ifoana sigara tampoka indray ato ka zao a mandeany la silo iainga ny rano very teo iny ary mivoadola inga ny laisany de ny sisiny alefa aza manitsaka an'ireo vovoka mainty eo ampivoan'ireo a tandray moa tsay oke tsiry ary oka aloha fa tsy azo serofina amy fisala am'izao reo fa rofy amy tanana mihitsy no ay tonga lisany andao refa tena mbola fotoana mihitsy zao ka amy 12 sy fa efa ny alina fa fotoana ninona dinona dolo ny hevitra finosin'izao zavatra hampanaovinao azy ao raha am'izay fa tena tsisy azoko tsony mariny mba hazavao am'izay aloha fa mba ina niny ahy mariny mialatsy ny am'lahy aloha raha poritra lava sy hoe lasa manao didijadona fa tsy fidino ala izy zany fa ahoana alanenina ny azy zao fa fokosy ny saika fa miomana ny ova tontolo vaovao raha sanatria ka andry faharofinao atao inona le vovoka mainty teo ambony latabatra ka ary ataonao inona indray ny zavatra iny osotrony lahy de raha maty amin'iny de ahoana fa hitako ange le zavatra narotsako atao anatin'iny teo nanomboka testa ary tsy nonona tsony taminy hoe baika teo ka tsy maintsy atao fa na ianao zany teo amin'ny toerako mba mety hoe tsy nanak ihany keo angambany io ary ny anao rikakira masy tany fa tsy mety izy rehefa napoziko mihitsy zao de ho sala amin'reto tany reto zany sisa raha pitso vovoka mainty ka sorse ny tompoko lava ny resaka raha hoe voapoasana amy setolony aton'izao zany hoe ny tantara azy matsy mo tsy misy olana mihitsy ary za aza ny tena manam-panontaniana petsaka tokony apetraka am'se sangy foy ho an'ny fotoana ary io lehilahy io de nanota fady andrana valina faharoa zay razambe anse ka am'izao tsika amy teny zao de mbola niritra ny avelony ary mandehandeha ihany ary ny tena loza de mbola misy avelotelo samy hafa amiriry tsy malakitoerana any ka raha sanatria ka tsy tafidotrireo an'io afaka aminitra moa zany fa tsy oratsony de isy zavatoza iseho indray atao amin'ny fiarahamonina zay mbola tsy voavaritra aloha hoe mety ho inona asony seve zany fa to mivandravandra be fotsiny fo masony se mila misotra an'iny se mba tsy ho latsaka tany na ho levon'ny afina na ho tsofon'ny rivotra ny asina nanany mpanjaka fa mba hiditra ariverina amin'ny asiny indray rehefa nampidirina ao anatiny se mba raiso tiry eko nany anaran'ny laza mo tsy fantatro akory nefa mba raiso any aloha iny de oka alory ihany fa mbola tsy zany aloha mitsangana ianao teo de mitsiki ary tsofo-rano aloha izy de tady tio dôly se terina saiko nolazainao aminy ataovy ampitiavana fa tsy misy tikan'io raha tsy ny avy eo amponao avokoa no avoakanao ataovy sala amin'ny hoe manatrika atsika eto le zavatra sarotra zany itsika manoloana ny fahafatesany zany ka avelao ranga avelao ahy zakan'izay anjoa eto fa resy ahy efa tsapako fa miala amiko tsikelikely ny haiko okzao le rangaty le retsy tena manoatra noho ny zaza kely marina mafy mo mitsangana ho ahy ianao teo de ity raiso de todo saiza zavatra tokony atao fa mandeha ingeny fotoany very maina tolo ny ezaka efa nataotsika adray nataonao moa zany ny tena mariny aory se mba mety eza aloha am'ty ndray mitorako tya no zay asaina atao am'izay fa aina ne novonjena ary aina maro fa tsy hoe azy rery any sao ary efa tsy haitsony zay zava mitranga ny velana any fa de lala tokany tika ataovy aloha mba hanamora ny fitadiavana vahaolana manaraka anay raha tena tsy misy fiatraikany eny ary fa manaky ary zareo inona ny tokony nataoko ary sa mila manao inona sorana ny sanahary manakio n'izy riany fa mitsangana ianao de safe za efa ozy ty indray no andrasanao hibatanao teo ankina manomboka eto fa tsy teny tsoso satria izay ny fomba tena misaotra ary nitsodrananao ary tovolahy mba navalina tompoko no anarako nihiratra ny masony komisera ary niofitrovitra be ny tanany miazona ny levery toy izy ora maso tany nanao mibaiko tanana nitsodrananao ary navalina mba tsy ho tafitoa mamindra mivoaka irariana soa hiditra ifaliana avanja ary hoelona velona nisy ary mitomboarena sy asina trany eo amin'ny fiainany seho afy ary mamela re tompoko
satria mino aho fa eo ihany nareo manatrika na dia tsy hita maso azy ary ny faniriako aza dia nisy eonao indray mba ahazokotokona mety zao alafaditra ataoko izao na tsy lozaray lozaroa fa iny ty ataon'le iandry satria izay nasaina miteneniny tsy voalazany hatramin'ny farany fa zavatra hafa mihitsy naloako ny vavan'le kely ty tena tsy manjary mihitsy aleo mena toromarika fa sao dia mivoana le tsodrano ka vo mainka ho loza satria le ranon-javatra efa nitsofona niaraka tamin'izay teny rehetra zay aleo aloha omena baiko tanany andrika mandro fandray fofoka te omeo azy ohatray niatokatoka andry ary nyrofony ray ny fofoka te narotsany tanaty fera ray tena tolony sady nangatao maso aty amiko izy te antany hoe inona moa lay tokony ho teneniko ohatray teo tena fatsona goavana rindra nyseo tamin'ity androany ity zay miraha latany tao sy no efa tokony nambarako tamin'izay teny lazainy ray rehefa alolotra n'lay ranosotrony izy kanefa tahoana fa tsy fanahiniko anefany nanadiny fa no leskidy voahitsaka andro pelipelika no antony ka very a fa inona fa zavatra tsy manjary nasesiky le kely ty ato tseretontsao ila kapa sily boatondronono fatindapa tsy miasa tsony tena tietraka tanteraka ty vo tena losabe inona no ataoko mba afahako mapita le zalaty sa nefa ty efa mahatsapa fa misy ery hafa manodidina anay te efa miandry se ho lazain'le zalaty ary fahavolombrely reo fa tena iaky ny valosody tokoa izy ary nisy zavatra diniko ve sa inona raha ny mampitanondrika Andriamasitany io no to tsy mitraka mijery antsony izy ahona ko ary ty ataoniko eo misery tena tsy azoko mihitsy to atolony ahy le vera misy rano nefa to tsy avotsiny ray rehefa tonga teto tanako fa nitapany ambany fikiriny ary nitapany ambony fikiriko maninona koa ty lahy antitra ty no tsy mety manatrika ntsony fa miondrika sady mihity vazana be sala am'izao eo fa navotsitry andro moramora le vera leo sotroko am'izay ty ary hoay marina fantany vaovao telona tsy naraha teny nefa le rano te niala teo am-pijoroana ny ainy tsy vahin'Andriamasitany asa raha noho ny tahotra loatra tao anatony na tonga an'izao ka niakatra tampoka ny tosi-drano na ny ery efa tsapany manodidina azy no tezitra ka avy hatrany dia napiatra ny fahefany satria tanitry zareo angamba dia voasokajo mpanovoana sy omby asa ratsy Ramasitany ka tsy mihetsika ny anoho ny asa ratsy nitsony ohatray marina indro fa tanteraka ilay zava-doza efa nivetivety navalona faroso ilay efa nafatra faran-Ramasitany hoe isy loza hitrangy eto amin'ny firenena raha sanatria ka tsy efanao ny alafaditra tokony nataonao indrisy nefa fa ny tenan'Ramasitany nandao ny tontolo ny velona mihitsy no ilay loza be manjolo firenena kehitriny izy no ansisa miasa sy mpitaiza olona tsara sy mikatsaka mandrakariva izay aso ny mpiarabelona tamin'izao vanim-potoana iainantsika kehitriny izao mety misy ihany ny toasy sy havitany zava-bitany saingy tsy misy mahafantatra an'izany eny fa na izy tena ny aza raha tsy misy trangan-javatra toy izao ka hatongavany saina ary tia ny tena mahazava-dehibe ny amin'ny tokony mbola nateo Andriamasitany dia ny fanorona amin'ny atsakany sy andavany izay tokony atao mba hamerenakasina indray an'ity tany ity ary izay le nolazainy any navalona teo hoe ary izay aza ny tena manam-panatahina tokony apetraka amin'izay saingy foy ho any fotoana tsy voapetraka ilay fanontaniana mazava ho azy fa tsy azo ihany koa izany le valiny torany tirosea dia ahoana ny atao aiza hoe mila rano mangatsiakitsika ka hitoray rano zalahy no velomaka izy raha teo efa tena antitra ka tsy haitsony ny tena endrina na miketrona noho ny firy mahazo azy any anatiny any na efa miketrona ohatr'izao mihitsy ko tena tsy izy tsony ty tsy mitepitsony fony maninona tsara ve ry navalina maty ve Ramasitany fa naninona avy inona indray zany zao no atao dia aiza ny tany ale sao dia tokony hidina amin'izay ary fa tsy efa vita ve zay ny alafaditra eny marina izay ko moa ny afatra nataony fony izay mbola teny tosy hoe rehefa izany dia asaivonitsena azy amin'izay le zananyko amfiry nefa aloha zao 20 minitra sisa dia higadina ny amin'ny 24 minitra ora farany olona zay Ramasitany ka lasa ary ahy lasa tsy nisy tahotra tsy
tsy nisy fitaintainana na dia kely aza. Mpitatitr'olona raha teo koa moa nesa kazarina ataoko toy ny andeha asa ary nivoaka ny toby. Ireo miaramila tsy nahalala tsony izay tokony ho alehany na mbola manan-kery ilay baiko hoe ianareo rehetra manaraka azy na efa tokony hijanona iandro baiko manaraka avy amin'ny komisera amin'izay. Samy nianahana teo an-dalana avokoa. Teny an-dalana vao torakofotra fa aiza rery sisa fa hafa ny teo mba hoe nisy namana ary tera vao tena ho aty ho hita ilay zavatra mampatahotra na dia nimeritreritra aza hoe aoriana koa misy zavatra sady tsy olona no tsy entana fa vovoka mainty tsy ho hita ilay zavatra dia vao maika ho loza satria nandamoaka izany ny raha natao teto ka isy aina latsaka sy zava-doza iseho eto. Visy havanana sakaka parking io no nahatazana tampoka teo amin'ireo torovizera fa efa io le raha matao mipetraka ao afara koa mandinika tsara na dia somary mijoboka hatrany aza ny satroka nanaovana. Tsy nahetsika teo avao nahita azy ary kale teo ampovoan-dalana ny fiara. Niandry izay teny avoaka nefa tsy niteny izy. Nivelomiko ny fiara narosoko moramora hitodika ho any amin'ny rova ny lohany. Tsy niteny izy. No hitsahako mafimafy kely rehefa nandalo amin'ny métropole dia mbola tsy niteny ihany izy. Mazava ho azy zany fa rova ihany ny direction ary zarako azy io tsy miteny fa matahotra na dia hoe fianakaviako ihany azy izy. Nandalo ny toby izay ary sendra tafajery tany aminy teo amin'ny rétroviseur ny maso ka tazako izy nitodika be ary tena nanara-maso tany to dia ilaza zavatra nefa tsy afaka tsony ary vinitra dia vinitra mafy. Tsy niraraiko tsony zany fa ny lalana iny no nizorako ary nofeheziko ny masoko tsy hijery antsony fa natahotra. Amorombe folo saraka amby 7 minitra tonga eto amin'ny rovan'ny Manjaka miadana. Tsy nihetihetsika ilay zavatra. Tadidiko tampoka le izy niady varotra mba tena hoe eo amin'ny vavahady mihitsy. Nahemotro ary tena efa nidona tamin'ny vavahady mihitsy ny vodin'ny fiara. Tsy nihetsika ihany izy. Nanomboka natahotra. Eto ve tompoko? Nievina moramora ny lohany. Nangano any nitahotra ny masoko ary te hijery azy nefa tsy te hahita ihany koa. Andeha ve ahy? Dia andeha ho aiza nefa? Hijanona eto koa? Tsy ho vitako ny ara-monina amin'ity zavatra ataoriko ty ary ny fotoana mihamandroso ihany. Za raha teo tsy nahafantatra fa amin'ny 27 minitra no fetra farany ahafahany miditra ao. Tomany ilay zavatra ary henoko ny fokofokony. Nivitra hatramin'ny fiara mihitsiny. Avy eo nivoaka moramora ny fiara izy ary narahako maso tsara ny fomba fivoahany ka tsy fitaratra ny vo, tsy varavarana ny sokatra fa avy hatrany izy dia tafavoaka. Lasa izy tsy lasa hiditra ny rova nefa fa tonidina ny verin-dalana tamin'ny lalana teo ihany. Dia andeha ho aiza nefa zao zany izy iny? Marobe ny fanontaniana tao an-dohako fa nivonoako ny motera aloha ary nampidiriko ny premiera dia nivoaka. Tao te hanaraka sy resaka amin'ray aza. Narahako avy atao rina fa tsy sanilahatra no tsy sansongona ihany koa. Ny vodokirariko no nakasokasoko kely sao dia mba eno no dia janona izy. Saingy tsy nahoana zany fa nikisaka nidina miadana ihany izy. Oko tiako ve sa atsoky hoe? Dia ahoana nefa ny fomba fiantso azy ka? Saika moka feo indrindra no nijanona tampoka izy. Nitodika moramora ary nandroso kely ny fanatrika tampoka. Tena akaiky kely mihitsy sahala amin'ireny hoe mpifankaty ireny. Tsy nemotra ary tsy natahotra tsony satria izay indrindra ny tadiaviko. Dia nitenenany indray nesorony ny satrony, nitazoniny tanandroa teo alohany ary
nandinika azy. Za koa mba avariana be nandinika azy ary teo vo hitako fa voalalitra kay ny vavany salamy reny lalorona amin'ny simenitra iny. Zay ny tsy nahafahany namaly antsony. Nanondro ny fiarako izy ary nanao baiko hoe mandehana amin'izay ianao fa efa tonga e, ary aza mivena amin'ny lalantsika teo iny fa toy izy makary ny lalanao. Azoko ny tiany olazaina fa tiezy to tsy niakatra fa andeha midina indray ty ny mbola tiako valinika ny azo azo teo ah. Ohatr'ireny zaza amin'ny tonga ireny somary tezitra kely ny endriny ary nanondro malaky be hoe mandehana ianao taitra be ah. Fa le tanany nanondro malaky iny no nandalo tamin'ny tendako ka no iveriko fa hoe ny felany ah. Ny azakazaka niakatra aingana niditra ny fiara ary saika amelona motera vetrany nefa tafajery kely azy indray dia variana nandinika teo nirotsaka ny orana. Ary tsy dia tena hoe avy be ka hita tsara daholo ihany no manodidina. Mbola teo izy ary nitoniako ka ny enam-pitoerana ohatr'ireny vovo tsy menitra lenan'ny orana ireny. Ny sandriny aloha no nilatsaka voalohany tamin'ny tany. Saika hivoaka hiaraka tamin'ny labasy mba hoe hanarina azy saingy nikotroka tampoka ny tany ambony tany. Toa mandaratsy hivoaka ntsony ka tsy sandray ah. Azoko ihany ny farany tiany atongavana ka nipetraka ary naka fifaraparana tazana azy na dia fahalevonana sisa no tsiry nitsandra indrindra hitako taminy. Nirotsaka moramora nanaraka ny sorotry ny tavako ny ranomasoko. Nijery azy ho faty fanondrony ary tsy hiverina ntsony. Ningainy ny tanan'ilany mbola tsonotsonika to dia ikopakopaka no veloma farany ka atenatenany ihany nefa dia levon'ny orana ka nilatsaka tamin'ny tany koa. Nivaliko ihany anefa izany ka mba avy nanaingany tanako havanana ary mova tsy ohatr'ireny olona efa niara-nena ely ireny saika voatiry ifandao eto. Levona tanteraka izy ny farany ary tsy hita ntsony fa lasa ny rano izay mpifameno aminy. Nipoka indray mandeha mivaratra dia nitsahatra ny orana. Aiza izy zany taxi fa to tena ohatra ny ataony ty midona amin'ny vavahady mihitsy zany izy amin'ny famimany ty zany e. Azafady risia naleo no vovoka sy tsahatra mandrakizay to izay amony olona ho solony vovoka mainty milatsaka amin'izay alehany. Mbola nisy vahaolana ihany tamin'izay nandalo teo amin'ny tobo teo. Izany hoe ranojanona teo izay ka nivonoiny ny komisera dia mety ho tafiditra ihany izy. Saingy tsy mpamono olona ao izy ka naleony izy milevona toy izay hanao an'izany. Fantany koa fa raha nataony izany dia ho voasokajy ho mpanjaka ratsy izy satria zahazanany mihitsy vavony olona amin'izay fotoana izay fa mpamono olona kay le reniko. Ho ihany sedy tokana nefa nisy zavatra tonga tao an-tsaiko tampoka ndraika nihiratra ary nanitsaka hisatra tampoka. Ary ireo mpanjaka sasany mbola tsy tafiditra ao zany ahoany dia aiza izy ireo? SF Radio. Renareo teo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe vovoka mainty. Nosoratany Ulrika Ramananjanahary, novelomin'ny Rakoto, Faly, Sinaizy, Tahinana Antenaina, Ernirina, Fetra Sarobidy, miaraka amin'ny Onjatiana Nadia sy Mirambola ary Oly. Nandry feo sy Nana Totosa, Tovy Razana Mamonjy sy Olosoa.